toeram-pivavahana nahitra an'Andriamanitra dia amin'ny fifaliana no fampiarabantsika ary iarabantsika manokana ny ray aman-dreny ny filoha Ravalomanana Marika Mivady sy ny ankohonany. Arabaina nomen'Andriamanitra fahasoavana tompoko ary nomen'Andriamanitra tombonandro-pahavelomana ka nahatratra izao taona 2020 sy 2020 izao. Ijoro toy ny vary maitso maivana tambary ianareo teny efa hitantsika ao anaty fandaharana moa zany tsofin'ny rivotra tsy folaka tanin'ny andro tsy malazo ritsahan'ny fanala tsongoly. Manana hery ijoro tahaka izany tsika satria miaraka amin'Andriamanitra izay vatolampy ary hery ny finoantsika. Dia ho antsika rehetra koa dia ho tao mpitahiana, ho tao mpahombiazana ity taona vaovao 2020 ity. Dia Andriamanitra tompon'ny hery rehetra ny hitantanantsika amin'ny tananakavana amin'ny fahamarinany mba hahatonga antsika ho afaka mijoro hatrany ka ho tao mpahombiazana, ho tao mpitahiana ho an'ny rehetra izao taona izao. Dia ho tanteraka amintsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no anampiny ho anao. Ho aminareo avana ny fahasoa sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iroso amin'ny fampampivavantsika, andehantsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra amin'izao taona vaovao nomeny antsika izao, hidera-sika ka ny salamo 730 ny 720 ka hatramin'ny 720 no iarahantsika rehetra mamaky ho fiderana sy ho fisaorana an'Andriamanitra. Aorianan'izay dia ny hira 20 avy hatrany no iraintsika. Andeha hiara-mitsangantsika ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, indro ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy, izay manantena ny famindram-pony, mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy misary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehova, famonjenantsika sy hampingatsika izy, fa izy no ifalian'ny fontsika satria ny anarany masina no itokitsika. Jehova, aoka amin'ny famindram-ponao, hitoetra aminay araka ny anantenana ianao. Amen. Andriamanitro, mahagaga anay ny fitiavanao, mahagaga anay ny famindram-ponao ary ianao mihitsy no Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay ary ray be fitiavana ianao, ka nitsimbona anay noho ny fahasoavanao ao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Nomenao tombonandro zahay ka velona trapamonjena ankehitriny nahatratra ny taona vaovao. Tompo, raiso ny fisaorana ianao, fisaorana izay iombonanay
am'reto ray aman-dreny reto, matovy velona tra-pamonjeny zahay, dia ny fahasoavana ao Andriamanitra no nahatoy izao anay. Zinona moa zahay, tsy afaka manampina dia ora iray azy eo amin'ny fiainanay, fa ianao Andriamanitra no mamelona, ianao no fiainana, ary Andriamanitra manome anay fiainana mandrakariva ianao. Ko mankasitraka anao zahay, ry Andriamanitra tomponay io, eto amin'ity toerana natokana nanratana ny anaranao ity. Mahatsiaro koa anefa izay fa olombelona ihany, manana ny fahalemena, tsy mendrika anao, ko manetry tena mandrakariva eo anatrehanao zahay tompo. Mangataka famelan-keloka ny sady miandrandra famonjena noho ny fahatokina ianao, fa ianao dia Andriamanitra mihaino vavaka, mamela eloka ary tsy mijery anay amin'ny faharatsianay. Ny fotoam-bavaka ataonao eto zao anio, mba hanavaozanao anay, mba hitombonay amin'ny finoana, hitombonay hery miaraka aminao, hitantananao anay sy hitarianao anay amin'ny adidy rehetra mifanaraka amin'ny sitraponao, entinay mamakivaky ity taona vaovao ity. Hatreo ary ty fotoana ity, hatreo koa ny fiainanay manontolo, dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Dia Jesosy Kristy izay omenay aja sy voninahitra, miaraka aminao ray sy ny fanahy masina. Amen. Okay, petraka ianareo ry havana. Ataontsika ny ireo mifandarana mialohan'ny irosoantsika amin'ny fianona ny tenin'Andriamanitra. Sika mialohan'ny enotsika ny soratra masina ovakina amintsika sy ny tenin'Andriamanitra afatra omenantsika amin'izao andro voalohany amin'ny taona izao. Ivavaka sika. Iaino ny teninao zay Andriamanitra, satria Andriamanitra velona ianao dia miteny aminay. Aoka ro vatsy ho entinay mamakivaky ny taona vaovao, ny teninao omenao anay anio dia eny zao andro voalohany amin'ny taona izao. Aoka mba ho toromarika sy torohevitra hahafahanay mijoro hatrany, ho mpiara-miasa aminao, ny teninao izay omenao anay, hitondra fiainana sy zara fiadanana ny teninao ho anay, mba hahafahanay mizary zany amin'ny afako, mba ho tanteraka zany, dia omeo anay ny fanahinao masina, handraisanay fampaherezana sy fanantenana, ary ny fanahinao masina mpampianatra tsy mety diso ka hanazava aminay ny teny zay ovakina aminay sy hotoriana aminay, mba hatserovanay fa Andriamanitra miteny aminay, tsy mety mitsahatra miteny ianao mandraka ankehitriny. Misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay ovakina amintsika sy andraisana hafatra ao antsika anio ry havana, filazantsara araka amin'ny Matio toko 4:10, andininy 4:20 ka hatramin'ny andininy 9:30. Efa anatin'ny fandarana zany dia vakina ary hoenotsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko. Ary efa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambokely tamin'izay, dia natopatopan'ny alin-drano izy fa notohainy ny rivotra,
Ary tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina dia nankeny amin'ny mpianany i Jesoa nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary noho ny nahita azy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoa io. Dia niantso izy noho ny tahotra. Ary Jesoa niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matoky fa izao ihany, aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia asaovy manatona anao eny ambonin'ny rano aho. Ary hoy izy manatona. Dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano anatona an' Jesoa. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra. Ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe tompo, vonjeo aho. Ary nanintsitra amin'ny tanany niaraka tamin'izay Jesoa dia nandray azy ka nanao taminy hoe rikely finoana. Nahoana ny anahany ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary zay teo an-tsambo kely dia niankohoka teo anatreny ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Ary noho nitafita izy dia tonga teo an-tanety any Genesareta. Ary noho ny nahafantatra azy ny tompo-tany teo dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka nitondra ny marary rehetra ho eo aminy. Ary nangataka taminy ireo mba hamela azy hanendry na dia nisombotra avy avin-dambany ihany azy. Ko na iza no nanendry dia sitrana tokoa. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no andraisantsika afatra amin'izao taona vaovao zao. Ity tenin'Andriamanitra ity ry havana, indrindra ho antsika mpino ao anatin'ny fiangonana Jesosy Kristy Madagasikara dia raha pitso izy io no perikôpa teny voalahatra ho enona na hotoriana ny ampiangonana azy. Tsika zany somary mangalatra zao androany mangalatra départ. Andraisantsika afatra Matthieu 5:12, ny 5:20 ka hatramin'ny 5:30. Ny mpino kristianina, isika mpino kristianina zany, amin'ny taona vaovao tahaka izao, na amin'ny taona vaovao tahaka izao, dia tao nahatsapa fa Andriamanitra no mitondra ny tantara. Zay no tokony ho tsapantsika raha vao mandingana ny taona lasa itsika ka mahazo ny taona vaovao. Andriamanitra no mitondra ny tantara. Izy no tompon'ny tantaran'ny firenena sy tompon'ny tantaran'izao tontolo izao, ary ny tantara ampiainantsika. Averiko indray zany, raha mijeritsika amin'ny taona vaovao tahaka izao, ny taona vaovao tahaka izao any mpino, dia atserovana fa Andriamanitra ny tompon'ny tantara, mitondra ny tantaran'ny firenena izy, mitondra ny tantaran'izao tontolo izao izy, ary mitondra ny tantara ampiainantsika tsirairay isam-batan'olona izy. Isika rehetra zany, na iza dia karazany mpiantsehatra ao anatin'ny tantara. Satria Andriamanitra no nifidy antsika mba handray anjara, ho mpandray anjara ao anatin'ilay tantara amboarin'Andriamanitra. Ary zany no tokony ho fantatsika. Ka tonga mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika, nofidiny ho anisan'ny mpiantsehatra ao anatin'ny tantara zany tsika rehetra, isika olombelona mpino indrindra. Ny mpino zany dia tsy maintsy miezaka mamantatra amin'ny tian'Andriamanitra hitondrana ny tantara na ny tantaram-pirenentsika azy. Ary zany no tokony saintsainantsika ny fiainantsika, ny fiainam-pirenena, fiandohan'ny taona tahaka izao. Raha jerena amin'ny fomba hafa dia manao tombana, fa mijery sy manakatra hoe inona indray ny fomba hitondran'Andriamanitra amin'ny tantara amin'izao fotoana ho avy zao. Ary zany fitondran'ny tantara zany saika mandrakariva, tsy hoe fanakivinantsika akory na hoe pessimista, fa mandalo zavatsarotra. Tsy zavatra mora mandrakariva zany fa mandalo zavatsarotra. Mandalo zavatsarotra sy sedra azy, kanefa ao anatin'izany zavatsarotra zany dia hain'Andriamanitra ny manova ny tantara ho amin'ny fandresena sy ny famonjena. Zany tsy maintsy eo an-tsain'ny mpino zany. Mandalo zavatsarotra nefa tsy maintsy makany amin'ny fandresena, tsy maintsy makany amin'ny famonjena. Izany toetra n'Andriamanitra zany mampiorina ny fanantenantsika sy ny finoantsika. Tsy misy ny finoana raha tsy manana an'izany tsika. Ary zay indrindra no ambara ny filazantsara araka Matthieu 7:20 zay ka tsika afatra no vakina tamintsika teo. Ary andeha ho fehizitsika amin'ny teny tokana hoe matoky,
an'Andriamanitra vonin-kanova ny tantara. Andriamanitra ny vonina hanova ny tantara. Matoki an'Andriamanitra vonin-kanova ny tantara, ka afatra voalohany omenantsika dia izao. Matoki fa tsy maintsy manatona ny mpianana izy hamonjy. Zay ny tsy maintsy atokintsika amin'izao andalantsika taona vaovao zao. Matoki fa tsy maintsy manatona, mamonjy ny mpianana izy. Zareo tsara nkeny tantara feny ampiratanatsika eny le soratra masina. Nandeha rery tamin'ny sambo kely teny ambony ranomasina ny mpianatra Jesosy, nandeha alina. Ary rehefa tonga teny amin'ny mpivoan'ny ranomasina, dia nisy tafio-drivotra, nisy rivotra zay tsy nampozina. Rehefa tonga teo ampivoan'ny ranomasina dia notohain'ny rivotra sady tsy afaka nietsika ny sambo kely. Zareo amin'ny 9:20 fa marina zany. Zao mivoalaza eo. Misy tafiotra manohitra, tanjondomindoza zany. Ny mpianatra mby teo ampivoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay, dia natopatopan'ny alin-drano izy ka notohain'ny rivotra zany hoe tsy afa nietsika. Ary zay mihitsy ilay indriky ny fiainantsika izay. Tsy afaka nietsika ny sambo kely, misy tafio-drivotra, tanjondomindoza amin'ny mpianatra. Ny andro alina, ny sambo kely eny ampivoany, ny rivotra mitsoka, inona no niseho? Jereo amin'ny 9 fa manaraka eo, tonga nanatona azy Jesosy tamin'ny fiambenana faha-efatra amin'ny alina zany hoe tamin'ny 3 maraina ny dikan'izany. Amin'ny 3 maraina Jesosy indro tonga manatona azy, tsangatsangana manatona azy. Nanatona amin'ny mpianatra mba hamonjy azy Jesosy. Ary eo indrindra nanaovantsika tsoakevitra hoe eo anatin'ny fotoana zay tsy ahitantsika manao na inona na inona. Ao anatin'ny fotoana zay to misy rivotra manohana atsika, misy sakana matoki. Fa tsy maintsy manatona ny mpianany i Jesosy Kristy. Hanao inona? Hamonjy. Fanantenana tsy maintsy volentsika ao anatin'ny saintsika zany amin'ny taona vaovao tahaka izao. Ry havana ho atsika rehetra manatrika eto. Amin'izao taona vaovao zao makavaky fotoana tsy fantatra sika. Tantara tsy fantatsika ny mbola iseho, na raha pitso na raha afaka pitso, kanefa mahazo antoko sika, mahazo matoky. Fa na dia ambaran'ny olona hoe mikatso tahaka reto mpianatra reto aza ny zavatra ataotsika. Dia manko jeren'ny olona dia hoe mikatso, misy fikatsoana atao, voatohan'ny rivotra, misy hery samihafa zany manohana. Dia zao tadidina, tsy maintsy ho avy ny tompo. Zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Ary matoki fa marina mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy ho avy ny tompo hamonjy ny mpianany zay ao anatin'ny tratrany sakana tahaka izany. Raha ohatra jerena hoe hamonjy dia hoe hanao sekory. Ary zany ny toetra n'Andriamanitra zany. Zany no Andriamanitra tompo ny tantara n'Andriamanitra. Izany fanatonan'ny tompo atsika izany dia azo antoka. Azo antoka zany, ahoana moa ny azahoantsika antoka fa manatona atsika ny tompo, tsika rehetra kristianina. Voaherinandro zay tsika nanao ny krismasy. Fa inona nga ny krismasy? Ny krismasy ange tsy hafa fa Andriamanitra midina olombelona miara-monina amintsika, manatona atsika. Zany natao hoe krismasy. Andriamanitra tsy misonanina ny an-danitra fotsiny dia mitaingina ny seza fiandrianana ny Andriamanitsika. Tsy Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana fotsiny, fa Andriamanitra tena manatona atsika. Inona no nataony atsika tetỳ amin'izao tontolo izao? Hamonjy atsika ao anatin'ny fahavoazatsika, hamonjy atsika ao anatin'ny fahoritsika. Ary zany indrindra no mahatonga atsika teny hoe raha isika izao zany no mpianatra, isika no mpino, manana didy sy andraiky isika. Indraindray tsika tao avelan'Andriamanitra handeha rery tahaka ny mpianatra eto, navelan'i Jesosy handeha rery teny ambony sambo kely, fa notohainy ny rivotra tsy afaka mandeha eny ampivoan'ny sambo kely. To misy zany raindray. Ary zay ataontsika hoe misedra zavatsarotra. Kanefa na misy azy zany matoki, tsy maintsy ho avy Jesosy Kristy hamonjy. Ka omena toky sika ry havana, omena toky ianareo mpiantsehatra politika zay manana andraikitra eto amin'ny firenena, samy men'Andriamanitra famezam-pahasoavany moa ny olona. Omena toky sika, mena toky ianareo amin'izao taona vaovao zao, matoki ary minoa. Fa na dia to mikatso eny ampivoan'ny ranomasina aza ndraindray, ny zavatra rehetra ataotsika na zany fijerin'ny olona azy, dia tsy maintsy manatona mitondra famonjena, mamoa varavarana, manokatra lalan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary zany no afatra omeny Jesosy antsika eto amin'izao tenin'Andriamanitra zao. Inona ny tianao tenenina amin'izany? Matoki, tsy tapidalaka le tahaka ny sokona na ny batokory ny mpanaradian'i Jesosy Kristy. Na dia tohain'ny rivotra azy, be dia be ny rivotra. Samy manana hevitra zay makaze hevitra tiano raisina amin'izany. Be dia be ny mpanohana, be dia be ny rivotra. Maro ny mampikatso, fa zany rehetra zany tsy maintsy manatona atsika Jesosy Kristy. Ary zany no hitantsika amin'izao tenin'Andriamanitra zao. Zany mahatonga atsika hiteny hoe matoki an'Andriamanitra vonin-kanovany tantara, ary matoki fa tsy maintsy manatona hamonjy ny mpianana izy. Fa misy hevitra faharoa koa azontsika raisina avy amin'izao teny zao.
matoken'Andriamanitra vonokanovany tantara ka mijoroa amin'ny finoana. Tsika miaraka amin'ny ray aman-dreny marikaravala manana mivady dia mahafantatra tsara n'izany hoe minofo fotsiny ihany. Fantatsika tsara zany tena ilaina ny finoana. Ary mbola mafisina eto amin'izao tenin'Andriamanitra zao mijoroa amin'ny finoana. Anaoge tsika hijery an'ilay tantara to anatin'ny soratra masina eo ambany masontsika ilay soratra masina dia arahantsika tsara ilay tantara. Rehefa nanatona hamonjy ny mpianany Jesoa dia misy zavatra nanahirana. Tsy fantatry ny mpianatra izy io hoe Jesoa io. Tsy fantatry ny mpianatra mihitsy io. Jereo mivolazo ny 420 zao mivolazo eo hoe ary tompotompoambialina fa nitohain'ny rivotra ary tamin'ny fiambenana fahaefatra tamin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianany Jesoa nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina ary noho nahita azy nitsangatsangana teo ambonin'ny ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matoto io. Jesoa dia lazaina fa matoto. Ny antony tsy fantany mihitsy. Jesoa manatona anao zao dia be mbola tsy mino fa Jesoa io. Fa heverin'ny olona ho matoto, heverin'ny mpianatra ho matoto. Nakeny amin'ny mpianatra Jesoa. Noho nahita izy ireo dia raiky tahotra. Ary rehefa natahotra izy dia niantsoantso. Le dika niantsoantso eto tsy hoe niantso an Jesoa fa niantsoantso satria ny olona tamin'izany jiosy tamin'izany rehefa mandroaka matoto dia miantsoantso. Ka le antsoantso eto zany antsoantso mandroaka matoto. Zay nataondry zareo. Zany hoe mifamadika mihitsy ny rasy tena zavatra hafa mihitsy no nitranga. Saingy zao ny teny Jesoa matoky fa izaho ihany aza matahotra. Lesona voalohany azontsika raisina amin'izany dia zao raha mijery fotsiny ny masontsika mifangaro amin'ny matotona Jesoa azy. Fa rehefa miteny izy zay vao fantatra hoe Jesoa io. Ao amin'ny teniny no afantarana ny Jesoa. Fa tsy amin'ny fahitana. Miadalana zay olona te hijery fahitana fotsiny fa mamitaka rehefa ty aza mpianatra milaza fa matoto io. Satria mifangaro amin'ny matoto sy Jesoa mandehandeha ny ambonin'ny rano. Fa eo amin'ny teniny vao fantatra. Zay vao fantatra ny mpianatra. Amin'ny teniny ihany no afantarana n'Andriamanitra hoe Andriamanitra manatona antsika. Ary zay mazava-dehibe ny fotoantsika androany. Vao manomboka ny taona dia atomboko tsika amin'ny fiainonany teniny. Fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no afantarantsika hoe miaraka amintsika Andriamanitra. Aza mieritreritra hijery fahitana. Fa sao dia mieritreritra sao dia mahita matoto. Tsy maintsy eo amin'ny teniny ihany. Ary zay no mazava-dehibe hoe ataovy zava-dehibe fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Ary amboniny zany ny tenin'Andriamanitra ihany no mitondra finoana. Tsy misy finoana amin'ny mpino kristianina sy ny fiangonana kristianina raha tsy misy ny tenin'Andriamanitra. Ka ny tenin'Andriamanitra no mitondra finoana. Noho izany amin'izao taona fiandohan'ny taona zao miaino ny tenin'Andriamanitra tsika hanorona sy hamboly finoana. Mba hahafahantsika mijoro amin'ny taona ho avy manaraka rehetra amin'ity taona vaovao nomeny tomboantsika ity mijoro amin'ny finoana. Dia jereo ny tenin'Andriamanitra. Dia eto koa misy zavatra mahagaga. Mahagaga eto zao rehefa miteny Jesoa dia mbola nisalasala Petera ka nanao hoe zareo tsara le fisalasala amin'ny Petera. Raha ianao tokoa ary io dia asa vao manatona anao ah. Dia anao Jesoa, hoy Jesoa hoe manatona ary. Netika fanampy Petera ka tonga dia nitsoboka ato anaty rano fa niletika. Fa inona ary nampiletika ny Petera? Tsy nahajoro Petera fa niletika. Natao hoe miletika dia tsy mahajoro. Fa inona nahatonga azy tsy nahajoro? Satria mianahana, misalasala, tsy ampy finoana, kely finoana. Zareo ny 9:30 fa zao no hitantsika ao. Raha nahita ny rivotra izy dia natahotra. Mianahana, tsy ampy finoana Petera. Noho izany nilentika fa tsy nahajoro. Samy mandray lesona amin'izany. Rehefa tsy ao ny finoana, na te hijoro azy ianao milentika. Mila mitandrina tsara zany tsika. Fa mila manana finoantsika mba hahafahantsika mijoro. Tsy mihaino ny feo sy ny tenin'ny Jesoa i Petera. Tsy ny rara iny zay tenin'ny Jesoa tany. Fa ny zava-dehibe taminy jereo tsara raha nahita ny rivotra izy, le zava-misy nijereny. Ary zay mahatonga tsika teny hoe aza dia mijery ny zava-misy matetika fa tonga dia mivalaketraka tsika, miravoravo tanantsika. Zao ndray hono ary matetika hono. Fa raha fa nijery ny rivotra izy dia natahotra. Ary zay no nampiletika azy. Nianahana, fa tsy hoe nianahana akory. Nianahana izy, nisalasala izy. Ary niletika izy, tsy nahajoro Petera. Ny antony satria tsy nanana finoana. Tsy nanana finoana izy satria tsy niaino ny tenin'Andriamanitra, tsy niaino ny tenin'i Jesosy Kristy, fa nijery ny zava-misy, nijery ny rivotra, nijery ilay zavatra ny sakana, nijery ilay sakana lehibe. Inona maika azy, inona no jereny. Ry havana, samy mandray hafatra amin'izany. Misy ohatra be dehibe tsika malagasy fatra-pandray ohatra, dia mandraisa ohatra, mandraisa fianarana. Fotoana tokony hijoroana ny fotoana tahaka izao. Tokony hijoro tsika. Tsy ny mpanao politika ihany, fa na ny fiangonana azy.
tokony hijoro. Ny mpino rehetra eniky ny tsy fahamarinana sy ny langa ary ny herisetra sy ny loza ateraky ny tsy fandriam-pahalemana ny fiarahamonina misy atsika. Miandry nefa na dia ny fiangonana aza andrasitra tsy mijoro ny fiangonana. Mila fijoroana ny fotoana tahaka izao. Ilaina ny fijoroantsika tafio ny finoana. Fa nahoana moa tsy mahajoro sika? Sao dia variana mijery ny zava-misy tahaka ny Petera. Sao dia etika hafanam-po tahaka ny Petera. Petera manko mahafana fo zay, ary indraindray izy io miteniteny foana. Miteniteny foana. Ary mbe dia be izy nitratra ohatran'izany. Fa tamin'ny Jesosy nombona tinazy fijaliana dia hoy izy hoe na ny aiko aza fokinao ianao. Jesosy hoe jereo tsara fa ianao tsy maneno intelo akory akoho. Dia anda ianao inona fa tsy marina ny tenin'i Jesosy. Mety etika hafanam-po fotsiny. Ilaina ny hafanam-po fa tsy maintsy ilaina ny finoana mba hahafahantsika mijoro. Fa hafanam-po fotsiny ny tondrany Petera ny heviny eto. Ilaina ny fijoroantsika dia tafio ny finoana. Araka ny teny teo mino fotsiny ihany. Ahoana ny inoana? Ny inoana ry havana. Ny fomba inoana tsy maintsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary zay ny mahazava-dehibe. Mbola averiko ihany zay mahazava-dehibe ty taona ity. Isaky ny voalohany taona zao tsika mihaino ny tenin'Andriamanitra. Mba hampiorona tsika amin'ny finoana. Izany nanaovantsika izao fotoam-bavaka izao hanamafisana orona ny finoana, hiatrehantsika sy hijoroantsika amin'ny finoana. Fa tsy handeha amin'ny hafanam-po, fa zay mpandeha amin'ny hafanam-po sy ny olona misalasala. Indraindray misy olona mieritreritra ndeo hoe misalasala manko dia mandray roa misababaka. Reny matetika milentika. Fa tsy mahajoro. Ka zay ny tsy maintsy ianoantsika ny tenin'Andriamanitra. Tandremony mianahana, mirorosaina, variana mijery ny loza sy ny zava-misy fa tsy mitafy finoana arak'izay tarihin'Andriamanitra atsika. Zay ny tsy maintsy hitandremantsika. Misy adidy hitarihin'Andriamanitra atsika ry havana. Ary sika tsy maintsy mivavaka, isika tsy maintsy mihaino ny tenin'Andriamanitra. Tafio ny finoana fa aza mandeha amin'ny hafanam-po. Fa zay entin'ny hafanam-po tahaka amin'ny Petera dia milentika fa tsy mahajoro. Fa izay mino dia afaka hijoro na eny ambony rano aza. Na dia eny ambony rano aza afaka mijoro ny olona manam-pinoana. Ny olona mijoro sy mahajoro amin'ny finoana no tena mpiantsehitra ilain'ny tompo hanova ny tantara. Matoky aran'Andriamanitra vonoka hanova ny tantara ka mijoro amin'ny finoana. Ny farany misy afatra anankiray tsotra dia tsotra ndraisantsika azy. Matoky ekeo hiaraka amintsika Jesosy. Ekeo hiaraka amintsika i Jesosy. Afatra omenantsika zany amin'izao taona vaovao zao. Ekeo hiaraka amintsika Jesosy, ampidira ao anatin'ny lakana izy. Fa rehefa tafiditra ao Jesosy, miova ny toe-javatra, miova ny tantara. Jereo tsara nge, rehefa niakatra teo an-tsambo Jesosy, andininy faharoa amby telopolo, tapany faharoa, andininy faharoa amby telopolo manontolo, rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy, dia nitsahatra ny rivotra. Niova ny tantara. Lay rivotra zavatra nampitahotra teo, nitsahatra. Zay le Andriamanitra manova ny tantara. Niova ny tantara, niova ny nofo ratsy, nitsahatra ny rivotra. Ary tsy zany ihany, fa tafita ny mpianatra. Zareo andininy fa efatra amby telopolo. Ary noho ny tafita izy, ay tafita ihany ny mpianatra. Fa tsy nikatso teny ampivoan'ny ranomasina intsony. Inona ny antony? Tafiditra tao anaty sambo kely Jesosy. Zay no afatra ho antsika. Ekeo hiaraka amintsika Jesosy. Ampidira ao anatin'ny lakana misy atsika izy. Ampidira ao anatin'ny lakana misy atsika Jesosy. Ny tafiotra ny tsahatra, lay sambo kely tsy nikatso intsony fa nandroso. Ary tafita. Inona ny nahatonga izany? Niakatra tao an-tsambo kely Jesosy. Niara-dita amin'ny mpianany i Jesosy dia nitsahatra ny rivotra. Rehefa avelantsika sy ekentsika hiaraka amintsika zany Jesosy dia hiova ny tantara. Afatra omenantsika zany amin'izao taom-baovao zao. Rehefa ekentsika sy avelantsika hiaraka amintsika Jesosy dia hiova ny tantara ary mivadika ny rasa. Miandry an'izany tsika. Ary tsy maintsy tanteraka zany rehefa Andriamanitra no miasa. Ka manaiky ampiasainy koa sika, manaiky ho fiasana ao am-pelantanany. Manana fahefana manova ny zava-misy sy ny tranga Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Manana fahefana amin'ny rivotra sy ny ranomasina i Jesosy. Ao anatin'ny Baiboly ry havana, ny rivotra sy ny ranomasina dia entin'ny lazana ny loza maro samihafa. Fa manana fahefana amin'izany Andriamanitra. Ary zany ambara amin'ny Baiboly manontolo. Jereo tsara, nanomboka tany amin'ny Testameta taloha, zanak'Isiraely. Avy any Egypta hipita ny ranomasina mena, nanana fahefana, no baikoan'Andriamanitra fotsiny ny ranomasina dia nizara roa. Inona ny tianao tenenina? Manana ny fahefana amin'ireny ranomasina ireny izy. Ny ranomasina hery ratsy, manimba, mamongo. Fa manana fahefana amin'izany.
Andriamanitra. Eto koa mahitsika manana fahefana ny rivotra sy ny ranomasina manohana sy manoha ny asantsika tsy handeha Jesosy Kristy ary zany koa Andriamanitra te ho tafita sy ho tody vesika amin'izao taona 2024 zao ka hatratra ny tanjony ento miaraka amintsika i Jesosy ekeo miara amin'ny Jesosy fa ho tony ny rivotra ary ho tody lakatsika afatra ho atsika izany matokian'Andriamanitra vonoka novany tantara anankitelo no afatra menantsika matoki fa tsy maintsy manatona atsika Jesosy Kristy ao anatin'ny zavatsarotra sy ny zava-manahirana ary ny sakana zay manjoa atsika. Ny faharoa matokian'Andriamanitra zay vonoka novany tantara atsika satria zany no hitarehina atsika mijoroa amin'ny finoana. Mijoroa amin'ny finoana ka raiso ny tenin'Andriamanitra aza mijery ny zava-misy loatra fa ianoy hatrany ny tenin'Andriamanitra manoro lalana atsika manoro hevitra atsika mba hahatonga atsika hajoro fa tsy hilentika. Ary ny fahatelo matokian'Andriamanitra zay vonoka novany tantara atsika ka mba hahafahany manova ny tantara atsika ekeo hiaraka amintsika Jesosy Kristy ampidiro ao anatin'ny lakatsika izy fa hiova ny tantara ary ny taona 2022 raha vonona isika ampiasain'Andriamanitra dia anehoan'Andriamanitra zava-mahagaga amin'ny fanovany miandalana ny tantara amin'ny alalatsika fa manekeo ho mpanompon'Andriamanitra azahoantsika manatanteraka izany rehetra izany ho voninahitra ny anaran'ny rery ihany. Amen. Amin'izao vavaka izao sika vavaka fisaorana an'Andriamanitra sy ho fangataham-pitahiana aminy amin'izao taona 2022 izao hivavaka isika. Misaotra anao mandrakarivo zahay Andriamanitro satria feno ny fifalianay. Tratranay ny taona vaovao nefa mbola manaiky hiaraka aminay hatrany ianao. Manaiky anakaiky anay sy anatona anay ianao ka miteny aminay. Ny teninao no tena alalana ianao ka mitondra finoana ho anay. Mangataka aminao zahay amafiso ny finoanay mba tsy hahatonga anay isalasala na hianahana ka tsy hahafahanay mijoro vao mainka ampiletika anay sanatry tahaka ny Petera. Aza vela hijery ny rivotra sy ny tadio mba amin'ny aiziny zahay na dia mandalo aizina sy alina aza ny fiaina amin'ny fiarahamonina izay misy anay. Aza vela hijery an'izany zahay fa ho anatin'ny alina indrindra no manatona anay ianao, hamonjy anay, hanampy anay. Tao miaino anao zahay, alalanay ny fiainana tokony ho zarainay, alalanay izay tokony hataonay mba hampivoaranay ny fiainan'ny firenena miaraka aminao Andriamanitra. Ianao no manova ny tantara ary fidiranao an-tsehatra sy ny miantsehatra miaraka aminay no ahatanteraka sy ahatomombana izany. Mangataka aminao ary zahay, jereo ny firenenay sy ny tanindrazanay fa tena mila famonjena ary mila mpamonjy. Tsy misy mpamonjy afa-tsy ianao fa izahay kosa ataonao ho mpiara-miasa aminao hitondro izany famonjena izany. Vonona izahay hijoro rehefa manaiky miaraka aminay ianao ary vonona hiaraka aminao koa zahay. Atanjao amin'ny fanahinao reto mpanomponao miombona amin'izao fampifavahana izao azahoana manatanteraka izany. Vavaka manokany zahay ho an'ny ray aman-dreny Maro Karavaly manana mibatsy ny amponany. Fantatray fa ianao efa nifidy azy, efa niantso azy araka ny famezam-pahasoavana izay nataonao ao aminy mba hananany anjara izara fiainana ito amin'ny firenenay. Mpiara-miasa aminao izy amin'izany ary mpanomponao efa nofidinao ka tsy mba narianao. Teninao zany
dia tananay amin'izay fanambaranao ianao. Fa ianao Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky, Andriamanitra tsy mivadika aminay ianao, fa manatanteraka izay dia fanambaranao. Mivavaka aminao zahay ho azy ireo, omehery sy tanjaka ary fahasalamana izy amin'izao taona vaovao zao, ho lavitry ny rofy, tafio finoana mandrakariva ary tafio hery avy amin'ny fanahinao, mba hijoro hitarika olona maro, hampivoatra ny firenenay araka ny sitraponao. Mivavaka aminao zay ho an'ireo tompona andraikitra samy hafa ireto izay mifanatry tava eto ankehitriny, ataovy resy lahatra zahay, fa rehefa manaradianao dia asa fanontonanao no ataonay, na dia ny asanay andavanandro sy ny asa ataonay amin'ny maha olom-boafidy na olom-boatendry anay azy, fanontonanao zany. Ko mangataka izay mitarianay ry fanahy masonao, mitaria azy ireo hijoroany amin'ny finoana, mba natanterahany ny sitraponao ka atahoriny ianao Andriamanitra amin'ny andraikitra rehetra izay nifidiananao sy ny antsonao azy. Mampahereza azy ireo ianao ary tantana ka omeo saina endry avy amin'ny fanahinao izy ireo, azony manatanteraka zany adidy sy andraikitra zara fanontona ny fidiananao azy zany, mba hanasoa sy hizara fiainanao ho an'ny namana sy ny mpiarabelona ary eto amin'ny firenenay. Mivavaka ho an'ny mpiray tanindrazana aminay zahay, ny mahantra sy ny sahirana, ireo mila vonjy tsy mahita antoko hoanina akory, ireo very asa, ireo tratry ny aretina amin'izao fotoana izao any amin'ny toerana maro samy hafa any, vangio izy ireny, mba hifaliana eo anatrehanao ka hanana ny fanantenanao aminao Andriamanitra, dia ianao rainy Jesosy Kristy, satria ianao ny tompo ny tantara sy afaka manova ny tantaranay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Ianao ilay efa nampiray, ianao ilay efa nampiombona anay tamin'ny vavaka manao hoe rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao ity an-tany tahaka ny an-danitra, omeo anay an'iny anina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Alaza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fatsakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amaranay izao fampivavahana izao sika ry havana, andehantsika hitsangana nao ny hira eo amin'ny fandaharana, hira fahatelopolo sy eninjato andiny voalohany sy fahatelo, atolotra ny tsodrano, ary ny hira faha-enimpolo sy efajato no ataontsika aoriana ny tsodrano. Hitsangana isika. Tanteraka amintsika rehetra ry havana ny tsodrano izay atolotra atsika avy amin'ny tompo. Ary Andriamanitra ny fanantenanane, hameno anareo amin'ny fifaliana sy amin'ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Amen.
samy mipetraka ry havana antsika hivavaka mangina apetrao eo amin'ny tompony fiainantsika tsirairay avy. ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia ny farany eo ny fampody vavahana